Miarabantsika rehetra izay manaraka hatrany ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS tonga soa indray atao anatin'ny fandarana dinika androany dia olo-pirenena tsotra no niezahana nampiakarina eto amin'ity fandarana ity Andriamatoa Rivo Harvelo araka ny fanambarako teo dia olo-pirenena tsotra izy no sady mpanaraka ihany koa nefa ny toetra ara-pirenena miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau MBS. Faly miarabanao namana Germain miaraba ihany koa ny MBS sy ny mpiasa rehetra sy ny tompon'andraikitra ao anatin'izany ary indrindra miarabantsika vahoaka malagasy rehetra ary sy tara angamba raha izao ny miarabantsika nahatratra ny 20 taona na azahoantsika ny fahaleovan'ny tena tamin'ny 24 jona lasa teo. Ombako manana izay hoe fiarabana ny vahoaka malagasy ao anatin'izay nahatrarana ny antsaramanitra izay fa eto am-piandohana dia tiako avy hatrany hoe mankasitraka anao aloha amin'ny fanekena ny fanasana teto amin'ity fandarana ity satria ianao zany zao no olo-pirenena tsotra ivahiny voalohany teto amin'ity fandarana ity. Mahitsy avy hatrany angamba ny fanontaniako Andriamatoa Rivo makasika ilay kabary sy ny fepetra izay niraisy Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta omaly makasika ny ameana ara-pahasalamana. Nisy moa ny resaka filazana hoe test eny amin'ny village voarandotam-penaka izay misokatra 7 jours sur 7 24 sur 24 araka ny nambarany. Ahoana fomba fijerinao an'ilay fepetra niraisiny? Marina tokoa namana Germain, nisy moa ny fanambarana omaly iny nataon'ny Prime Ministre izay nanambara ireny rehetra ireny ary tao anatin'izany songaina manokana tamin'izany io resaka testa io izay nahavariana sy nahagaga ihany namana Germain raha resaka fahasalamana, raha resaka ity aretina coronavirus izay hita fa mamily mafy ary mitondra mitarika hatramin'ny fahafatesana no azo lazaina hoe tokony nangananga ohatr'izany ity fanaraha-maso azy ity satria raha nambarany omaly dia hoe misy eny ny mivoa 7 sur 7 24 sur 24 tsara aloha izay fa kosa eo amin'ilay fanapahan-kevitra niraisina misy ny olona manao test eny mandra-piandro ny valin'ny testa ozy izy afaka mody ilay olona na ihany koa rehefa mivalin'ny testa mbola misafidy ihany ny olona hoe hoentina any amin'ny hôpitaly ve any amin'ny toerana izay efa natokana fanjakana hikarakarana ireny olona ireny sa andeha ody any amin'ny toerana tokantrano misy ny olona tsirairay avy azo atao zay raha nambaran'ny Prime Ministre omaly kanefa raha mijeritsika raha mijery amin'ny maha olona tsy nisy mihitsy ny olona tompoko andeha aniry hoe marary ho any amin'ny hôpitaly dia hoe mena safidy inona ny tena hoe hijanona ve sa ody any tokantrano mino fa tsy hisy mihitsy na ray ary ny olona iteny lao hoe hijanona ty amin'ny hôpitaly aretina tsotra zay nefa ny coronavirus raha tsika fa mora ny paritaka dia miparitaka mino ve tsika raha izao fianaky ny aretina misy amin'izao ka misy olona ray voan'io alefatsika ody mino ve tsika fa anaraka ny fepetra izy hoe hiboka ao an-trano tsy fanerasera amin'ny manodidina eny fa na dia amin'ny ao an-tokantrano ary amin'ny vady aman-jana ny fianakaviany izay akaiky azy eo dia sarotra be zany dia zany hoe fanapahan-kevitra hitantsika fa tokony ho raisina ao anatin'izany aretina mandringana olona maro ary tsy eto Madagasikara fa manerany tany mihitsy io aretina io. Eo amin'izay ihany hoe ahoana zany ny fomba fijerinao hoe ny fepetra tokony raisina manoloana ny zavatra tahaka izay satria ny tsikaritra ny maro Andriamatoa Rivo dia hoe tsy voafehy mihitsy aloha ty aretina ity ary ny fahitanao ny valitenin'ny Prime Ministre tao anatin'izay zavatra hoe voafehintsika ve ilay aretina sa tsy voafehintsika fomba fijerinao olo-pirenena tsotra? Raha mijery mahitsy tsika mijery tsika amin'ny fomba mahitsy dia tsy voafehy aloha ilay aretina teo nagaga satria tamin'ny fanambarana teo alohany io ny filoham-pirenena dia niteny hoe voafehy ny aretina tsy haiko hoe samy manana ve ny hevitra tsika samy manana ny dikany hoe voafehy ve isika fa amiko manokana raha hoe voafehy zany resaka fahasalamana ny resahana tokony tsy misy tsoloha ny olona azo le aretina na azo atao ary hoe misy ny olona azo le aretina fa mihena ny isany ary mitombo ny isan'ny olona sitrana fa ny eto amintsika nge fa madika amin'izany namana Germain ny olona sitrana vitsy fa ny olona marary mibetsaka dia azo aiza amin'izay le atao hoe voafehy dia na ny filoham-pirenena miteny voafehy ny valana aretina eto amintsika ny Prime Ministre omaly miteny fa eo andalam-pifehezana io aretina io sika na zareo amin'ny fitondrana nge zany tsy mitovy hevitra dia azo aiza amin'izany aiza ny fahamarinana iza ny tokony ho arahana fa rehefa tsy voafehy le izy tsy tokony amena rehetra hoe tsy voafehy noho izao anton'izao dia miara-mandinika fepetra entitra tokony ho raisina satria ny eto amintsika mantsy dia izay foana hoentitra ny fanaraha-maso izay zao nolazaina omaly hoentitra fa efa ela ngena inona n'izany entitra zany namana Germain fa aiza le entitra tsika to mibaranany any ary mandefa tsy ny entitra raha iresaka an'io aretin'io fotsiny tsika ao anatin'ny fepetra napetraka mahazo miasa zao aloha ny taxi be
satria tsisy fiovana kory le fipetrany nefa ile tany olona voan'ny aretina mitombo mitombo betsaka de betsaka antsaitsika tsara ozy izy ny fipetra ezaka zay ary hoentitra zay fanaraha-maso tsy haiko hoe fanaraha-maso ahoana moa no hoentitra satria zao mahatonga hoe fanaraha-maso ahoana no hoentitra manasa tanana amin'ny gel manao kasibosy atzao ny elanelina 2 metatra reo fipetra telo izay nisan'ny hoe lehibe indrindra ao anatin'ilay fipetra raisiny fitondram-panjakana zao ary tsy haiko hoe itsika ave miaina ao anatin'ny lozika sa iaina ao anatin'ny nofinofo sy ny fampanantenana ohatrany misy hatramin'izay ina mahatonga ny Andriamatorivo miresaka an'izay zavatra zay mahatonga ny tena izay de izao atzao ny elanelina 2 metatra ny taxi be mahazo miasa firy ny olona taxi be ataoko hoe raha kely indrindra 20 raha na taxi be najaitsika ny elanelana 2 metatra de olona firy zany tokony ao anatiny io efa tsy misy kosa le seza volamena tsisy ny seza volamena fa atsao le 2 metatra apetrakitsika foana le fitsipidalao atsaitsika le izy hoe 2 metatra de 2 metatra na iny tokotany io na taxi be io any ampiangonana raha mbola 2 metatra no atsaina zany hoe rehefa atsaina le fitsipika naizanaiza de atsaina le izy fa na taxi be nge tsisy n'izany nefa ny taxi be ny tena fifamezivezen'ny vahoaka zany hoe anatin'io zany tena idiran'le aretina aingana de aingana indrindra ka hoe mahagaga hoe zany ve mifipetra entitra ho raisitsika amin'izao fiombon'ny aretina zao namana Germain eny ary alohan'ny idirako amin'ny loha hevitra manaraka indray angamba Andriamatorivo tiako resana kely satria ianao ray aman-dreny ray mpianakaviana ihany koa fomba fijerinao an'ilay resaka fampianarana amin'izao fotoana zao satria sany mampikaikaika ny ray aman-dreny maro ihany koa izy io amin'izao fotoana zao Andriamatorivo isan'izany moa zany hoe omaly zany tsy nisy mihitsy aloha zany hoe date officialy mahakasika an'ilay datim-panadinana navoaky ny prime ministre fa nambara aloha zany de hoe miverina an-tsekoly ny mpianatra ho an'ny classe d'examen any amin'ireo faritra sasany ho antsika eto Antananarivo zany mbola tsy fantatra mihitsy ny mahakasika an'izay fomba fijerinao maray aman-dreny anao iny nisan'ny tena nandrasan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra amin'izao vanim-potoana zao de nahagaga tao anatin'ny fanapahan-kevitra iny de hoe mbola tsy misy aloha ny datim-panadinana ny raisina hatreto fa raha volana tsona ngentsika zao namana Germain raha jerena ny datim-panadinana tokony ho izy amin'ny 7 jolay zao ny fanadinana CEPE manomboka nefa tsika zany zao miteny hoe mbola tsy fantatra le izy de aiza ho aiza amin'izany le fitsinjovana marina le vahoaka malagasy satria zao ao anatin'izay vanim-potoana rehetra zay ray aman-dreny mpianatra nge mitaintaina ny amin'ny zanany ahoana no avinjanany ny ankizy mitaintaina ny amin'ny fianarany hoe anahoana marina izy vokany ve sa ho verimaina ny ezaka natao tao anatin'izay fotoana zay ny ray aman-dreny firy volana mandony saram-pianarana iny amin'ny sekoly ataoko hoe ny privé angamba ny tsotsotra kokoa hoe mandoany saram-pianarana kanefa hatramin'izao tsy fantatra ny datim-panadinana andoekola zany reo ray aman-dreny mpianatra eo hatramin'ny oviana satria tsy fantatra ny datim-panadinana ireo ankizy ireo ihany koa ataontsika hoe nianatra izy manao ezaka izy satria efa nieritreritra hoe ao anatin'ny zao fotoana zao ny anomanana ny fanadinana CEPE ny BEPC ny bac nefa tsy fantala izy hatramin'izao reraka ihany le ankizy namana Germain nefa hita ihany koa fa raha ho ajanony ireo ankizy ireo zay zavatra azony tao anatin'izay fotoana zay ho verindray nefa zao tsy fantatra koa hoe atao roviana le izy fa maninona kay le izy raha atao fandraisana fanapahan-kevitra entitra rehefa tsy ho asiana le fanadinana ara-panjakana na ny amin'ny fifindrana klasy de tonga de raisy le fanapahan-kevitra zao tsy misy amin'ity taona ity fa no ny antony zao na rehefa misy le izy raha vonony sika de tonga de teneny le daty ho ataontsika amin'izay le izy satria zao valanaretina nge tsy atsika hoe roviny ty ny tapitra raha amin'ny desambra ny tapitra de anytsika vaonao CP de eo mahagaga indrindra hoe rehefa atao le izy de tonga de raisy ny fanapahan-kevitra ty daty ty na inona miseho na inona miseho eo de atao le izy fa kosa ajaitsika foana le fitsipika sy fipetra zay tokony arana ao anatin'izany fa aza atao kilala ohatra kosa le fiainan'ny zaza malagasy sahirana ny ray aman-dreny sahirana ny ankizy fa itsika fitondram-panjakana tokony indray fanapahan-kevitra fa tsy haiko hoe inona ny tsy asaitsika manao an'izay zavatra zay sa inona no atahorantsika indray fanapahan-kevitra entitra ao anatin'izay sehatra ny fampianarana izay eny ary ivadika loha hevitra anankiray tsika mahakasika an'le daty ny 2 ny volana Jona natrehantsika voatsela akory zay Andriamatorivo ny fitondram-panjakana moa zany afaka niatrika anazy tao fa ny vahoaka malagasy tsy afaka niatrika an'ilay izy fomba fijerinao ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy an'izay hoe antsaramanitra zay
Asaramanitra fetim-pirenena ny faina amby 20 Jona namana Germain. Inona no atao hoe firenena? Tsy izany dia ampianatra an'izany. Fa ny firenena, miaina ao anatin'ny firenena dia ny vahoaka ny maha-firenena ny firenena iray. Ao anatin'ny fetim-pirenena izany a, fetim-bahoaka zany le izy raha ny tokony ho izy. Zany hoe ny vahoaka ny tena tokony hifety, tokony hifaly ao anatin'ilay vanim-potoana. Nefa nagaga tamin'ity fotoana ity a, natao kilabao angamba ny vahoaka satria tsisy afaka nanatrika. Hoe nohony amiana ara-pahasalamana. Amiana ara-pahasalamana. Ao anatin'ilay amiana nefa misy foana le fitsipika efa naverimberitsika teo izy. Dia raha mijery ny faina amby 20 volana Jona iny tsika, vao aja ve ny fitsipika. Tsy mahazo mampivory olona mihoatra ny 50. Azao ny elanelana 2 metatra 2 ihany ny raisiko. Raha mijery tsika ny teny ambony estrady teo amin'ny chapiteau fotsiny a, revy eo 50. Raha mijery an'ireo tafika nanao matso tsika, nanao filarantsika, revy eo 50. Dia raha mijery an'ireny koa tsika, 2 metatra daholo ve reny elanelana andraisina tao reny. Ny tiana tongavana amin'izay dia izao. Eo ny fahavoazantsika mantsy, fahavoazantsika amin'ny fitondram-panjakana. Rehefa miteny ohatr'izany ny olona dia lazaintsika fa manan-kiana botolo a, makahala fitondrana, fa tsy izay le izy tompoko. Fa le izy kosa rehefa fitsipika, rehefa lalàna natao a, dia ajaina ho an'ny rehetra. Amin'Andriamatorivo alohan'ny an'izao zay, amin'Andriamatorivo ve zany hoe tsy tandalàna ve zany le fitondram-panjakana? Tsy tandalàna fitondram-panjakana, tsy manaraka ny lalàna izay napetrany. Veriko tsara izay napetrany, fa tsy hoe napetraka amin'ny vahoaka. Fa rehefa hoe zao ny lalàna amin'ny fian'ny firenena eto Madagasikara, dia tokony manaja an'izay daholo, na vahoaka ianao, na minisitra ianao, na filoham-pirenena ianao, na tafika ianao, na inona misy ianao a, rehefa vahoaka malagasy ianao dia voafehan'ny lalàna mitovy avokoa. Fa itsika eto tsy voafehan'ny lalàna dia izay no ataoko hoe aza atao an'izany le raharaham-pirenena, fa rehefa lalàna dia lalàna, aza atao an'ny vahoaka, aza natao an'ny olona hafa, fa rehefa lalàna angamba dia tsisy sarangany amin'izay lalàna izay, fa iarahan'ny rehetra mizaka rehefa lalàna dia tokony ho ajaina. Fa tsy hoe rehefa fitondram-panjakana dia manana ny antony manokana hoe satria fetim-pirenena iny a, satria tsy maintsy natao iny a, tsy manino hoe tsy maintsy natao iny raha izay, fa kosa azao le fitsipika ao a, tsika entitra amin'io rehefa hoe lalàna dia lalàna, fa tsy misy hoe rehefa lalàna dia fitondram-panjakana manao a dia afaka tsy manara-dalàna. Izay nefa tsy nampandroso antsika hatramin'izay, dia ho averina ve sa hoentina hoe ity firenena ity namana Germain. Ka indrindra tiako heverenana kely amin'le resaka hoe izay mahavoan'ilay fitondram-panjakana hoy izy, ianao teo, ianao eny anivon'ny fiarahamonina, ahoana ny fomba fijerinao an'ilay hoe fampiarana ny lalàna ho an'ny antokony olona maro samihafa izay, satria ny zavatra tsikatra zany hoe misy ny fifanenjehana maro samihafa ao anatin'le resaka antoko politika, amin'ny resaka vahoaka madinika, ahoana ny fomba fijerinao an'izay hoe fampiaran-dalàna izay? Fampiaran-dalàna eto amintsika dia efa nolazaina teo iny a, fa tsy voaja hoe lalàna ho an'ny rehetra. Hoy izy ianao teo antoko politika, raha mijerytsika firy ny antoko politika misy eto Madagasikara aloha voalohany indrindra, maromaro izy izay a, tsy haiko hoe firy ny isan'izy izay aloha fa maro ny fantatra. Dia eo indrindra ny mahagaga, rehefa misy ny miteny a, tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana, dia lazaina foana fa antoko ra io, zany hoe tsy malalaka zany eto amintsika. Dia rehefa io antoko ra io manao fanambarana, misy olona miteny a, dia ohatrany maika ny fitondram-panjakana manaratsy, ary misy ara-fotoana hamaliny avy hatrany an'ireny teny rehetra ireny. Dia ohatr'izany koa eny amin'ny tontolon'ny fiarahamonina anaty tambazotra serasera rehetra any, misy any a ny olona izay manao publication anaty Facebook, io moa zao no tambazotra serasera aingam-pandeha indrindra, misy manao any a vetivety eo a, dia gaga hoe voasambotra zao, ary io rehefa misy olona voasambotra ao anatin'io tambazotra serasera io a, dia maika mihitsy ny serasera eto amintsika ihany koa mamoaka azy hoe voasambotra indray ihany na noho izao antony izao, satria tsy mitovy na milaza hevitra, tsy mifanaraka amin'ny hevitra fitondrana. Fa misy nefa jereo tsara, be dia be any ny olona mamoaka hevitra na olona maneho hevitra manaratsy olona, tena hoe manaratsy tsotro zao a, za tsy teny fa be dia be mihitsy ny zavatra misy any hoe olona tsy mahay ninina ohatran'izany, olona zao, olona ohatran'izao. Mino fa raha olona manana toerana maha izy azy eo amin'ny firenena na hoe mpitondra tany aloha dia tokony ho ajaintsika foana ireny, fa tsy hoe rehefa filoha izy tany aloha dia tsy ho ajaintsika intsony aty aoriana, fa mahafiloha azy mipetraka ho tantara ho an'ny firenena, tokony ho ajaintsika foana ireny. Kanefa ireny a
to ohatrany tsisy maninona mihitsy fa to hitany foana tiako lazaina zany de hoe raha misy olona manao fanaratsiana avy amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana na olona manohana fitondram-panjakana de to tsisy mivoaka mihitsy hoe voasambotra noho izao antony izao kanefa raha misy ny tena hoe fahalalana marina sy fanarahan-dalàna teto amintsika mino fa tsisy nandika lalàna ohatrany tamin'ny fotoanan'ny fitondrana era-Jona ary mampianina reny reny ge tena mivaivay namana Germaine fanivaivana olona fanaovana olona tsinitsinina nefa filoham-pirenena no ataonao tsinitsinina ohatr'ireny ilanjanao vatapaty de asiana sotra hoe veloma rajao ary tsy miafina ny endrikao mitondreo am'le vatapaty fantatra ny momba anao fantatra ny antoko misy anao vandravandra fa tsy ohatrany olona endrikendrianao fotsiny hoe pombany anina fa ianao hita mihitsy hoe io sy olom-bavambahoaka vaiza sy io iza manao any akanjoniza hita reny kanefa nataon'ny filoham-pirenena era-Jona ary mampianina iny izy reny tsy nataony inininy satria nahoana zay le hoe fahalalana maneho hevitra zakana ny demokrasia de navelany na neho hevitra ny olona fa am'izao ve tsika nanao ohatr'ireny namana Germain mino fa afaka 2 minitra 10 minitra de efa misy tonga hoe sambotra tsika vetivety hoe iny ty ataonareo de aza tao an'izany le izy alao ianakalalana rehefa demokrasia de demokrasia rehefa zakatsika ny demokrasia de ovaindray le ravitra hitondrana firenena de mety io eny ary mahakasika an'le resaka fampanantenana maro samihafa indray ny tiako idirana Andriamatorivo satria tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana fotsiny sika maromaro zay fampanantenana voaka zay fomba fijerinareo olom-pirenena zay zavatra zay tanteraka ve za aloha mbola tsy nahita hoe inona le tanteraka natao anatin'le fampanantenana tamin'ny ameana fotsiny ary tsy hijeritsika ny tany aloha rehetra lasa tany zay efa maro be tsy teny afa-tsy ny anankiray fotsiny zay tsotra indrindra de ny hoe tamin'ny fanambarana voalohany tamin'ny 20 marsa nisy ny fanambarana de ny teny hoe ao anatin'izao fihiboana izao de ho ararototsika ho amboarina sy ho atsaraina daholo lalana simba eto Antananarivo filoham-pirenena no ny tenin'izay fa tsy iza de nisy vita ve le izy am'izao fihiboana fahafirytsika zany hoe 4 volana ty aorina de itenin'izany tsika hoe aiza le fampanantenana lazainareo tsy izay no ny teny hoe amboaro io lalana io vitao io hatram'izao fa ianareo no miteny hoe ho amboariko io avitaiko hatram'izao de aiza nefa le izy sa ve de iteny indray tsika hoe mbola anatin'ny fihiboana inge zao mbola anatin'ny fotoana tokony anaovana azy nefa tsy hita hoe aiza le asa atao raha mijeritsika ny amin'ny 67 io zao ny tena ratsy indrindra hita aloha eto Antananarivo mampikaikaiky ny vahoaka eo zay mandalo eo fa tsy vita hatram'izao ny andrinisy tsika to zavatra hafa tsy mahamaika ary no mahamaika atsika fa le fiainam-bahoaka zay miatra amin'ny vahoaka ny lalana ampiasain'ny vahoaka isan'andro zay nambara atsika zay averiko foana zay nambara atsika nambaranareo moa zany nambaran'ny tompona andraikitra amin'ny fitondram-panjakana fa hovitaina nefa tsy natao de azo menatsiny le vahoaka aza indriana le vahoaka rehefa mitsara anareo amin'ny teny nataonareo hoe to tsy nahavita ny teny nomeninareo ankamoa Andriamatorivo misy fanenjehana vahoaka eto amintsika nge namana Germain mahagaga fa vahoaka mahazo tsiny vahoaka eto amintsika ny hoe misy ny vahoaka mafiloha loatra nareo vahoaka tsy manaraka fepetrina vahoaka menatsiny ny vahoaka amin'ny fotoana rehetra raha vao maneho hevitra de io indray nareo manenjika abotolo isandray ny ao ambadika zao zay foana mantsy ntsika raha vao miteny zavatra kely de isandray ny ao ambadika io aza tao an'izany le izy fa rehefa hita fa tsy mety de raiso am-pahindrina le izy fa na mpitondra na tsy mpitondra rehefa tsy mety de tsy mety ary rehefa misy ny tokony ahitsy de tokony ho ahitsy fa tsy hoe rehefa mpitondra de tsy azo ahitsy fa hono Andriamatorivo mba manahoana reny fiampiainan'le mponina manodidina any aminareo zany am'izao fotoana zao satria ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana tsika zao hoe mba manahoana satria tamin'ny farany teo moa zany hoe kabarin'ny premier ministre farany teo tsy nisy an'le resaka fampanantenana intsony fa ny kalitsinjo zao ny farany mbola tsy hita aloha hatreto hoe inona marina mahakasika an'le kalitsinjo ahoana ny fomba fijerinao an'le mpiarahamonina aminareo eny zany zao nga mihitsy ataoko hoe mpiarahamonina fotsiny fa miatratra amin'ny teny satria ny tena ao anatin'ny vahoaka malagasy fa raha ny fiainana am'izao fotoana na ny sakafo hoanina androany ary nge mbola tantara Germain ny fiainantsika malagasy zao hafa ny taloha hoe nohanina androany tadavina androany fa ny atsika efa mitombo nohanina androany raha-pitsy vao tadiavina zany hoe mitrosa foana ny ankamaroan'ny fiainan'ny vahoaka malagasy am'izao noho ny fahasairana miatra isa-tokantrano de zany ve de tsy tsapa fitondram-panjakana hoe ahoana ny tokony hojerena maika inona ny jerena maika ny zavatra hafa ve zany tena fiainam-bahoaka marina raha tena hoe fitiavana ny firenena te androso fa ny am'izao fotoana de
fiteny hoe mitrongo voaomana fa ny am'izao na ny otrongisina ary mety efa sarotsatra ny tadiavana azy satria na ny fotoana na ninona voafetra daholy zavatra azo atao voafetra ny tena tsy afaka mihetsika tsony fa sahirana ny vola tsy misy ny vola nge tsy misy zao ry namana Germain indrindra fa ho an'ny olona miasa tena ho an'ny olona miasa amin'ny privé zay be dia be no hitatsika fa niala tamin'ny asa ireny no ty antony ty fa izany tsy trapany fitondram-panjakana satria nahoana fitondram-panjakana ny olona mpiasa-panjakana na iasa izy na tsy asa izy na tsy asa izy herintaona izy nge karaha mandraisany foana isam-bolany fa itsika miasa mamelo tena mpandrarà mpivarotra majinga sy ny sisa afaka manao an'izany ve tsika ny mba na iasa na tsy asa mandray vola foana ao anatin'ny confinement zao mpiasa-panjakana nge mandray vola ary nisy ara ny olona lehibe teto amin'ny firenena izy mihitsy ny efa niteny an'izay tsy hoe niteny hoe tsy miraharaha fa nambarany hoe io nge tsy de miatra aminay mpiasa-panjakana fa zay na miasa na tsy miasa raisinay foana ny karamanay de maninona raha tsy atao ohatrizay le izy fa tsy njovy le tena fiainam-bahoaka satria inona ny betsaka eto amintsika ny vahoaka ny mpiasa-panjakana ve mino fa vitsy ireo mihoatra amin'ny olona hafa izany hoe rehefa ampitoviana le izy de tokony ampitoviana rehefa anatin'ny fiboana rehefa hoe tsy mandray karama dia ampitovi izy ataovy mitovy lenta fa samy vahoaka malagasy ireo raha fa samy mandray a de avoay ny tsy haiko ny fepetra raisinareo avy any amin'ireny orinasa tsy miankina ireny hoe na miasa mpiasanareo na tsy miasa mpiasanareo a zao ny didy avoaka amin'ny fanjakana mandray karama ireo na mandray atsasa-karama ireo de ampitovi le izy fa aza tao an'izany hoe fiboana tarika lavabe a ny ato mandray a sokajy ato tsy mandray a fa mino zao anaty vity fiboana ty namana Germain jererinao tsara saranga misy eto amintsika fa misy elanelany lavitra be io fa misy kosa ny fanaraha-maso ataon'ny fitondram-panjakana mahakasika le vidin'entany zay zao le nitenen'ny premier ministre farany teo fanaraha-maso nge misy namana Germain misy ny lazaina fa tsy haiko hoe tena tanteraka any am'le toerana ve le izy hoe any amin'ny toerana tena tokony anaovana an'le izy raha ny eto andrenivohitra azoko lazaina ihany hoe mino fa mety hoarana fa any manodidina ny any manodidina nge somary mivoaka an'Antananarivo any no tena mandeha ny fanararaotana satria any maka entana eto Antananarivo rariny izy raha maka marza kely rehefa tonga any fa le marza lainy ve fanahaka tsara amin'le tokony ho alainy sa misy fanararaotana ao anatin'izay nefa any ny vahoaka ny tena sahirana de tonga any ve fitondram-panjakana manara-maso marina andreny sady natao resaka fotsiny le izy a ho an'ny eto Antananarivo renivohitra so an'izay tonga andry zareo eny ary somary iverena kely resaka fotodrafitrasa teo satria fa nyresaka lalana ihany ianao teo a misy ny fotodrafitrasa vaovao voatsangana eny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana amin'izao fotoana izao le Colisée isan'ny nabe resaka ianao olo-pirenena tsotra manahoana ny fomba fijerinao an'le izy hoe vakoka malagasy amin'izao fotoana izao nabe resaka marina iny satria na ny vahoaka ary ny akamaroan'ny vahoaka de gaga satria efa ho vita zany izy a vao fantatra ny vahoaka nisy an'izany nataotao de eo mahagaga hoe inona moa ny atao hoe vakoka marina namana Germain vakoka zany raha fahalalako azy a de hoe rakitry ny ela zavatra manatantara tany aloha tamin'ny andron'ny fahampanjaka zany tena hoe vakoka zany hoe tamin'ny andron'ny mpanjaka mbola tsy nisy filoham-pirenena zany teto mbola tsy republika sika fa fanjanahantany tamin'izany zany hoe tena tantara lehibe ao amin'ny fiainan'ny firenena zany zavatra zany de eo nahagaga hoe misy Colisée ao amin'ny rova Manjakamiadana de tia ny tiako lazaina kely satria anisan'ny nany hevitra an'izany tena tena tambazora serasera de mahazo tsiny hoe ny anareo de fankahalana fitondrana zay foana ho ale mandeha fa le izy tompo tsy fankahalana fitondrana fa izao kosa rehefa tsy mety le izy a de afaka maneho ny hevitra ny olona tamin'ny andron'ny fahampanjaka ve nisy an'izany Colisée zany inona moa ny antony ilana ny Colisée raha fahalalantsika tsy nalaza be tao anatin'iny hoe gladiator hoe ijery fety e oy e de iza ny ijery fety eo tam'izany hoa zao afaka mijery fety eo tsika zany raha hoe mijanonao ihany io fa tam'izany satria tantara ny resantsika nisy mpanjaka ve teo tam'izany nijery hoe avinareo manao fety eto amin'ny Colisée de za mijery nareo ety de zay le lazaiko hoe tsy le Colisée tompoko ny ratsy fa le toerana asiana azy a sy ny vanim-potoana anaovana azy a ny tokony haitsika ny mandanjalanja sy mijery hoe vanim-potoana manahoana ny tokony anaovana an'ity a fotodrafitrasy ty toerana manahoana ny tokony asiana an'ity fotodrafitrasy ty fa tsy metimety amintsika hoe eto amin'ny rova ny tiako asiana an'ity
de lao ataoko eto irova hoe toerana manantantara fa tsy hoe toerana fotsiny hoe ohatrany toerana rehetra hoe kianja demokrasia tery ka eo indrindra hoe ianao miresaka hoe toerana manatantara vakoka zany a hitondra karazana hoe lesina ho an'ny taranaka faramandimby amin'ny zavanisy tany aloha aminao ve zany tokony horavana zany ny colisée eo indrindrany raha ny hevitro manokana aloha de tsy mankasitraka ary tokony horavana nefa miteny an'izany ny tena zao de misy indray miteny hoe zavatra efa vita ve de horavana fa rehefa tsy horavana le izy a de tsy haiko hoe atao inona zany fa za kosa aloha de tsy mankasitraka mihitsy raha za manokana ny hoe isy ny colisée ao fa vai toerana le colisée ataovy ny colisée fa ataovy amin'ny toerana hafa colisée maso mety malalaka tsara de jerevy toerana ohatrany anaovana an'le colisée fa rehefa zay a rehefa tsy akasitrahan'ny ankamaroan'ny vahoaka ny ankamaroan'ny vahoaka izy a za tsy mba miteny ohatran'ny fitenin'ny olona sasany hoe ny vahoaka rehetra ny atsika mantsy le vahoaka lasa mo ampiasainy lalovana isa na folo no miteny na roapolo no miteny de vahoaka zay fa ny ankamaroan'ny vahoaka ny tsy nankasitraka de efa ny ankamaroan'ny vahoaka ny tsy nankasitraka de ajaoa mahavahoaka amin'ny vahoaka tompo-teny a maso mandidy amin'ny fireneny Andriamatorivo tonga tapoka ao an-tsaiko ty fanontaniana ity saika tsy ametraka an'ty ihany aho fa tonga tapoka le izy a misy an'le zavatra nitranga teny Analakely moa zany a nataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fandravana tsena tsika ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ianao olom-pirenena tsotra fomba fijerinao andreny zavatra nitranga reny fomba fijery mahitsy amin'ny saina tsy miangatra kosa aloha de tsy mankasitraka an'ireny ny tena vanim-potoana fahasahiranana tsika zao namana Germain betsaka ny olona zao tsy anasa tao anatin'ity fiboana ity noho ny fikatona ny orinasa chômage technique izay tsy maintsy nataon'ny mpampiasa zany hoe fasahirana le vahoaka zao nefa reny mba nisy tsena nafahan'ny olona ny asa nazeratsika ny ravatsika ny casse-point rehetra ny ravatsika ao anatin'izao vanim-potoana zao za tsy miteny hoe azaravana mihitsy a fa zay le naveko to hoe jerevy le vanim-potoana haitsika ve mandinika hoe vanim-potoana traiza tokony zao ny ataotsika vanim-potoana ohatrany ahoana zao no ataotsika satria ny vanim-potoana sahirana toy izao no andravana andreny a de ho aizy reny olona reny zay ny fitondrana tokony anampy ny vahoaka am'izao fahasahiranany zao a no mandrava indray a ny kely mba fitadiavan'ny vahoaka am'izao fiainana sarotro zao de tao anatin'iny de misy any tsikaritra kely hoe tamin'ny fotoanany nitondrany teo aloha de tsy nanara-dalàna de tsy maintsy ravana teo aloha oviana aloha le izy satria ny fitondrana teo aloha zany hoe 10 taona ny fitondrana renrehetra iny ve de tao anatin'ny 10 taona daholy mino ve tsika fa tsy nisy ny tany alohany zany tsy nisy ve reny tany anatin'ny fitondrana teteza mita sa rehefa itsika zany eo anatin'ny hoe filoham-pirenena de hitatsika daholy am'izay le zavatra tsy mety a de anaratsitsika ny hafa fa tsy tokony vanim-potoana zao a hijerena antoko a na tsy antoko a miaraka amin'ny tena na mpanohitra ny tena fa kosa fotoana tokony hijerena manokana ny sosialim-bahoaka izay tokony hoe mamaika atsika fitondram-panjakana zany de ny sosialim-bahoaka hoe ahoana ny hinanan'ny vahoaka malagasy amin'ny ara-dalàna ny hitafiny amin'ny ara-dalàna mba misakafo ny olona maraina atoandro riva fa ny ankamaroantsika nge zao indray mandeha isan'andro misakafo noho izay fahasahiranan'izay de zay ataoko foana hoe tsy ny foto-dravitrasa atao na fampanarahan-dalàna no tsy mety fa ny lalàna de natao an'ny rehetra fa kosa ny vanim-potoana koa de misy ny jerena hoe vanim-potoana fahasahiranana zao a andrasokely aloha rehefa milamina de ho ataotsika io a na aiza ny fotoana anaovantsika amin'io fa tsy hoe taitaitra eo tsika ao anatin'ny efa fahasahiranana de mbola simbaina ihany le fiainam-bahoaka amin'ny Andriamatorivo ve zany hoe tsy miasa ho an'ny vahoaka madinika mihitsy hoe zany le fitondram-panjakana am'izao raha ireny zava-misy aloha de tsy miasa ho an'ny vahoaka madinika nge miasa ao anatin'ireny ny vendeur sy ny vendeuse ao anatin'ireny reny olona miasa amin'ny casse-point reny vahoaka madinika nge reny ny tena anisany hoe vahoaka tena hoe niatsembohan'ny tava ny hinanany a miala ny an-trano amin'ny firmaraina mandeha mamonjy an'ireny zavatra asa ataon'ireny a nefa zao izy tsisy asa atao tsony fa tsy ohatratsika le miasa inaty birao hoe miditra amin'ny valo amin'ny raha amin'ny efatra tokony hiditra amin'ny sivy tsy izy be fa ninazy tsy ohatr'izay fa rehefa tsy miasa izy a de tsy mino eny ary amara-pananako anazy angamba Andriamatorivo makasika an'le resaka leadership ahoana ny fomba fahitanao a an'izay hoe fahaiza mitarika ny fitondram-panjakana zany am'izao fotoana zao za tsy hiteny hoe tsy mahay mitarika izy angamba saratra be ny teny hoe tsy mahay mitarika fa mety hoe tsy ampy fahaiza mitarika eo aminy satria mahatonga teny hoe tsy ampy fahaiza mitarika raha reo zava-misy rehetra reo a de zavatra azo soroana reo satria nahoany azo isoroana andreo
raha tompona andraikitra ianao a de tokony ainao no misokajy hoe ty zavatra ray ataoko ty a dia metraka fanaraha-maso a manaraka tsara n'iny zavatra iny a mba tsy hivoana any amin'ny tokony ho izy le izy fa io nge zay foana no mahavoa mety hoe ny ary ambony a manana dravitra tsara hoe tiany ataoko fa vao milatsaka eo ambany izy de mivily makaty indray de mivily makaty indray de nefa ny vahoaka tsy mahalala an'izany ne ny vahoaka mifantatra ny vahoaka ao anatin'ny firenena de filoham-pirenena zay foana ny fitabataba-ny vahoaka sy tsy mety mihitsy ty filoha ty e na ndraikitry minisitra ary io zay ny ataoko hoe tokony ny ainy ny jerely izy hoe reto olona hoetiko reto ve tena manaraka marina zavatra lazaiko a ara-ny marina ve ny manara-maso an'ireo a avy any amin'ny ekipany a sa hoe ahoana fa raha izay no zavatra misy a de mihina fa mandroso ihany ny firenentsika fa le izao tsy haiko hoe tsy araka ve sa tsy ampy ny fanaraha-maso sa tsy hay mihitsy le manara-maso de zay mahatonga le izy lasa mivona indraindray a de tsy mipaika mivantana any amin'ny fiainam-bahoaka eny ary tapitra ny fotoanantsika inona ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy a izay tsapa hoe mikaikaika amin'izao fotoana izao a avy aminao maolo-pirenena tsotranao ny afatra ho antsika vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a voalohany indrindra aloha mampahiry antsika satria tsy mora ny fiainantsika amin'izao a tsy mora ny zavatra atrehantsika amin'izao a kanefa tia ny tonga amin'le fitenena hoe hoentintsika rehetra ty iarahany rehetra mizaka izy ty a de mampahiry antsika rehetra fa kosa na izany na zany de manentana antsika ihany aloha anaja ny fipetra zay ndraisin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fisoroana ny fiparitahana miopapana izao valina retin'izao satria miankina amintsika ihany no avintsika miankina amintsika fahasalamantsika fahasalamana ny fianakaviana sy manodidina atsika miankina amintsika zany no avin'ny firenetsika fa kosa hoe anjarantsika kosa ny tokony ho tonga saina amin'izao zava-misy zao ina le tiako lazaina hoe tonga saina raha mijereny manodidintsika betsaka ny olona mimeniny na manohana fitondram-panjakana na tsy manohana fitondram-panjakana fa mikaikaika hoe tsy mety tsony ty fiainany ty kanefa fahavoazantsika vahoaka nainaintsika any tabatabitsika any fa tsy samaneho hevitra tsy samy teny hevitsika raha itsika vahoaka zay hiaran'ny fahasahiranana hiaran'ny tsy fanjariana amin'ny sehatra hivelomantsika tsika ary tsy samy teny de iza no atsapatsony a ny fahasahirana misy eo amintsika manentantsika vahoaka mba sa aneo hevitra sa ilaza ny hevitsika amin'ny tambajotra serasera ny radio ny tele mino fa afaka anehoantsika ny hevitritsika daholo zany mba ho hitan'ny fitondram-panjakana marina hoe tenareo marina le vahoaka fa aza memenina fotsiny any nisa tokantrano eny an-dalana sy rehetra eny fa zany de hita amin'izao fotoana izao betsaka no mikaikaika hoe tsy mety tsony a tsy izy tsony ty a de rehefa vahoaka miteny ohatray de mba jerevy le izy a mba ahafahana manamboatra ny fiainam-bahoaka mba tsy isin'ny fikorotanana eto anivon'ny firenena fa raha vahoaka no mitroatra mino fa sarotsarotra indrindra raha nefa raha mitroatra koa ny vahoaka ny eo ihany fa fanarena orinana iny koa mbola resaka hafa satria zay mifavoazantsika izao nge tany aloha tamin'ny sy roa arivo nge mbola tiedivantsika tamin'izao tsy tafarina tsony tsika de raha sanatria isy indray zany de mbola ho aiza indray tsika fa anjarany fitondram-panjakana zany mahay mijery an'ireo vahoaka ireo marina de tantanao mangarahara sy mahitsy a ny fitondrana ny firenena eny ary makasitraka anao Andriamatorivo Harivelo a nanaiky ny vahiny teto amin'ity fandaharana ity a averiko ihany fa ianao ny olo-pirenena voalohany a ny vahiny tato anatin'ity fandaharana dinika ity makasitraka ny teknisianina makasitraka ny mpijery sy ny mpiaino nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ny teknisianina veloma tompoko